Sotr'Andriamanitra tsika havana satria mbola tafahoany eto indray ary men'Andriamanitra fandreseny ianao mba hahafahana manatrika sy manaraka izao fotoana iarahantsika amin'ny ministera mivavaka ato amin'ny fédérationna Madagasikara afovoany izao. Mivavaka ao amin'ny fanahy na ao amin'ny fanahy masina. Zay loha hevitra efa narahantsika teto nandritra ny 2 andro izay. Tonga amin'ny andro fahatelo isika ny anarahantsika ny toyan'izany dia ndesika angataka ny fidiran'Andriamanitra tsehatra mba ahafahantsika mametraka ny zavatra rehetra eo amin'ny pelatanany sy eo ambany fitantanany ihany. Vavaka sika. Jehovah ray eo, misaotra anao izay, mankasitraka satria fitiavana ianao ka dia nomenao fandresena indray zay tamin'ity androany ity. Ary notahinao ka afaka nanao ny adidy amanandraikitra rehetra nandrisan'ny tontolo andro. Tratra izao fotoana zay iarahana eto izao indray. Tompo, maniry izay ary mangataka ny fidiranao an-tsehatra trandry eo amin'ny fiainanay ara-panahy. Ny amelano ny elokay zany, ny amindrano fo. Ary ny amezana anay fahatsapana fa voavela eloko izahay. Mpanota voavela eloka. Ka hitoerany fiadanam-po anatinay tsirairay avy. Kataka aminao ihany koa mba isy fiatraikany any amin'ny ara-nofo sy ara-tsainay izany. Amin'ny maha olombelona zay noforona anay. Ka misy fandraisiny amin'ireo toetrahatra anankitelo ireo fo sy saina vatana fanahy. Andriamanitra misaotra anao satria Andriamanitra fitiavana ianao. Ary iaraka aminay eto mandritra izao minitra iaonana eto amin'ity hariva ty izao indray. Dia tononinay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ty izany vavaka izany. Amen. Endriafana andro fahatelo isika amin'ity androany ity izay ao anatin'ilay andiam-pandaharana andiana loha hevitra ao amin'le hoe mivavaka ao amin'ny fanahy masina. Andro antsika dia hijery loha hevitra anankiray izay nomena ny anarana hoe mpanota mivavaka. Izay no loha hevitra androany, mpanota mivavaka. Kanefa mialohan'ny hidirantsika an'izay dia tsara ihany somary manajery todika kely no nefa nalovantsika teo aloha rehetra. Satria moa resaka vavaka foana no ataontsika eto isaky ny fotoana toy izao. Dia efa andresantsika teto ny amin'ny atao hoe vavaka. Fa famborahana amin'ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaizatiana indrindra. Fandoharana eo am-po hitavita. Ary nahita isika omaly fa Andriamanitra dia miaino mamalo ny vavaka izay ataontsika. Ary miara-dalana amin'izay ny fahatserovantsika fa mila fanampiana amin'io Andriamanitra io isika. Mila fanampiana amin'Andriamanitra isika. Izy moa ny olona tsy ila fanampiana avy amin'ny ery ambony noho izy. Ary izay ny antsika izay. Mila ny fanampiana io isika. Zay voalaza ao Jaona voalohany toko 5:7 manao hoe ary izao fahasahina izay ananantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka sitrapony isika dia miaino antsika izy. Le hoe miaino ny havana dia midika hoe mamaly Andriamanitra. Misy valony foana vavaka ataontsika araka ny resantsika omaly. Na le veritsika hoe hoeny io, na le veritsika hoe tsy io, na le veritsika hoe toatra ny ela be izy zany. Valim-bavaka daholo izany. Fa lay tenin'ny Jaona eto izany dia zao hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapony dia miaino antsika izy. Dia le resantsika maly fa tsy manana ny ampy olombelona. Indrindra rehefa tonga ny fahotana dia misatra tsy ampy foana. Mila mangataka isika satria tsy manana. Zay ny zavatra tsorina zay ny resantsika omaly. Ary le fangatahantsika tsy manery an'Andriamanitra misafidy sy sitrapony. Fa isika mila mahafantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Inona no zavatra mifanaraka amin'izay angatahako. Ary dia miteny Jaona hoe miaino antsika izy.
dikan'izay de hoe mamaly mivavaka sy ataotsika amin'ny alalan'ny eny Andriamanitra. Mila sa zany tsika ny amin'izay. De hitatsika omaly fa misy ny eny, misy ny tsy, misy ny miandry izany. Ka dia tsy maintsy zay no vavaka zay ataotsika izany. Zay ka fitinana ny omaly. Fa androany isika dia hijeriny amin'ny hoe mpanota mivavaka. Raha miteny an'izay tsika dia miresaka amintsika olombelona. Satria efa samy nanota izy rehetra, hoy ny apôstôly Paoly. Izany hoe isika rehetra izany, isika olombelona, ity resahana ity mpanota mivavaka. Fa aoka tsy hanavaka mihitsy ianina zany na ianina zany, na hoe iza zany satria tsy mety mivaly mihitsy mivavaka zay ataoko. Ny Lioka 7:7 ny opahana n'ity resakitsika eto ity androany dia ny hoe Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota. Tena lehilahy anankiray izay nivavaka tamin'Andriamanitra izy io. Teny tsotra, mahitsy, mampiseho ny eo am-po, mampiseho ny etaeta, mampiseho ny tsy fahampiana, mampiseho fa toerana tsapany ny toerana misy azy. Andesika iroso ary. Mbola verina ihany ny tentsika izay voaresaka hatramin'ny maliny eo amin'ny tantara faharoa 7:4 manao hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no ho avy anetri-tena ka hivavaka ary hitady ny tavako, hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hanasitrana ny taniny ry havana. Ilay vavaka zany dia ametran'Andriamanitra fepetra. Inona voalohany? Manetry tena. Faharoa, tady ny tavany. Ny fahatelo dia hiala amin'ny ratsy fanao. Ireo zany no azona valim-bavaka, manetry tena, tady ny tavan'Andriamanitra ary hiala amin'ny ratsy fanao. Dia amela ny elony sy hanasitrana ny taniny aho hoy Andriamanitra. Somary velakatsika kely zany le hoe manetry tena dia zao. Avelao zay sitraponao sy zavatra tianao rehetra, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Manekeza zavatra angatahan'Andriamanitra raha toa ka hitady zavatra amin'Andriamanitra ianao. Amin'ny alalan'ny teniny ihany no ahitatsika izany. Tediavo ny tavan'Andriamanitra. Raha hitady ny tavan'Andriamanitra sika dia mazava fa mila mijery izany, mandinika sy mamakafaka ary mandalina sy mitrandraka ny tenin'Andriamanitra mba ahafantarantsika izao Andriamanitra izao. Ary farany izao, miala amin'ny ratsy fanao. Ny lalantsika moa dia fanipaka ny lalan'Andriamanitra mandrakariva, mandra-patonga miteboka anankiray izay ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra ry havana. Mpanota mivavaka. Isika io mpanota mivavaka io. Zao ny voalazan'i Isaia 7:5. Isaia 7:5 dia vakitsika amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy izany vavaka, izany tenin'Andriamanitra izany. Isaia 7:5 dia mivaky manao hoe ny elokareo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ao fahotanareo no mampiavina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Zay le tenin'Andriamanitra ry havana. Zany hoe ny elokosika, ny fahotantsika, io zany no mampisaraka atsika sy tsy hahafahan'Andriamanitra miaino atsika. Sakana lehibe izany eo mivavaka zay atao, ary mampandiny tena mandrakariva hoe inona moa zany zao no mety hisakana ty vavaka sy fangatahako amin'Andriamanitra ity? Inona no tsy nentina ataoko? Inona ny fahotako? Ary mila ibaboana eo anatren'Andriamanitra izany. Mila iekena eo anatren'Andriamanitra izany. Andriamanitra dia mankahala ny fahotana fa tia ny mpanota. Ny fahotana dia ho levonina amin'ny farany.
ary zay rehetra hitana fahotana izany de mety hiara-levina amin'ny fahotana fa izao lay mpanota kosa de zavaboariny izay namboariny tamin'ny fahatsarana indro tsara indrindra izany ho izy kanefa no ny asan'lay ratsy dia lasa tonga mpanota lasa nanimba tena ilay zavaboary zay sanganasan'andriamanitra de ny olombelona izany fa ny fitiavan'andriamanitra mbola ao amin'ilay mpanota ihany izany no nitiavan'andriamanitra atsika ka nomeny zanany latokana mba ho fatika amin'ny azo fijaliana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay io fitiavana io de ny mba hahatonga ny mpanota ilay fitiavan'andriamanitra zany mba hahatonga ny mpanota ho amin'ny famonjena sy amin'ny lalam-pamonjena fa tsy hoe faly fotsiny ny anohizan'andriamanitra ny fiainam-pahotana ny anohizan'ny olona fiainam-pahotana andriamanitra zafady zay le fitiavan'andriamanitra ny mpanota ny mba hialany ao anatin'ilay fiainam-pahotana izany indrindra no amalin'andriamanitra mivavaka zay ataon'ny mpanota indrindra rehefa miresaka ny amin'ny zava-panahy sy mangataka ny amin'ny zava-panahy io olona io zaho sy anao ane zany isika ane zany ireto ny zavatra ara-panahy zay omen'andriamanitra rehefa ataotsika ao anatin'ny fitalaona fikekeloka fibebahana ary ny famelan-keloka omen'andriamanitra ireo andriamanitra mampiekeloka anao rehefa tena manana etaeta ianao andriamanitra koa mame fibebahana rehefa tena manana faniriana hiditra am'izay ianao ary andriamanitra no maome atsika ny fitalaona famelan-keloka sy famelan-keloka ho atsika riavana fa inona moa ny famelan-keloka e ny famelan-keloka de zao mialoavan'ny fibebahana sy ny fikekeloka izy io maro nohatra atao amin'ny baiboly ato fa hofitiantsika le izy hoe ny fibebahana fikekeloka zavatra miaraka reo ary ny famelan-keloka no vokatry ny tena fibebahana marina sy fikekeloka marina ny fibebahana amin'ny fotsotra sy madio no azo antoka fa azona valiny amin'andriamanitra misy filazana matetika fa mivavaka ny lakile amohana ny varavaran'ny fitahina fa mite androany ity sika dia te hilaza aminao ah hoe ny lakile ny vavaka kosa de ny fibebahana sy ny fikekeloka na ny fikekeloka sy ny fibebahana mba hahafahanao mibebaka de tsy maintsy maiky ianao fa meloka mba hahafahanao miala amin'ny fahotana anankiray de tsy maintsy manaiky ianao fa mpanota ao anatin'ny vavaka anao ataotsika anaovantsika izany ao anatin'ny vavaka zay ataotsika fa inona ny atao hoe fibebahana inona ny atao hoe fikekeloka riavana ny fikekeloka de manaiky ianao fa tsy mety le nataonao manaiky ianao fa diso ny lalana nataonao teo anatrehan'andriamanitra meloka bilobiloka mivilana zay ny atao hoe fikekeloka manaiky eo anatrehan'andriamanitra tsy ampy nefa zay satria mety afaka hiteny zay daholo ny olona rehetra hoe tena nanao diso ahy nanao fahadisoana fa raha mijanona eo fotsiny de tohizana ihany le izy rehefa aveo tohizana fa mba hatonga ny fikekeloka ho azo ekena de tsy maintsy mibebaka ny olona anankiray ny atao hoe mibebaka de zao mahafoy a lay fiainam-pahotana zay ny voalazany ten'andriamanitra izy zay manafina fahotana sy ambina fa zay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrapo azo fitahina riavana le hoe mahafoy le fahotana izay le mibebaka mahafoy avela misy le zavatra tsy mety fa tsy ekena fotsiny le izy fa ataverina atao ny atao ihany ny atao tsy maintsy resantsika izay satria
izay ny laklean'ny vavaka mahomby eo anatren'andriamanitra ny mpanota anankiray tena mibebaka de zao hoe manaiky izy a ny hiala am'ilay fahotana ny afoy an'ilay fiainam-pahotana izay ny mpanota mibebaka araka ny sitrapon'andriamanitra maro ny eo anatin'ny baiboly nanao izany raha tsy aka ohatra fa tsy davida isika rehefa nanao ny tsy fanao rehetra nandika ny didin'andriamanitra andika jerentsika hoe inavy le didiny dikainy tsy ritra ny vadin'ora izy aloha Batseba rehefa aveo de tafalatsaka anatin'ny fijangajangana tamina vehivavy tsy vady rehefa aveo dia niaraka am'izay fangalarana vadin'olona nangalatra koa zany telo zay ary ny anankiray de zao mana fiainana an'reto anankitelo reto de tsy maintsy nandeha namono an'ilay tompom-bady izy ry havana rehefa latsa ny enina vokatry ny mpaminany zay nyteny taminy Davida hoe ianao manota ty am' Jehova de nibebaka izy ary tena mibebaka tamin'ny ranomaso tena nanaiky teo anatren'andriamanitra fa tsy amerina intsony izay no nanoratany salamo raiky am'y dimapolo ry havana azonao vakina izany am'y fotoana zay mambety azy fa ny fibebahana izany dia zao raha toy ny olona anankiray taty amin'ny akaviny lalany rehefa mahatsapa izy fa diso teo anatren'andriamanitra dia mijanona izy ary mandeha manatona an'andriamanitra mandeha makany amin'ny akavanana indray ato amin'ny akavanako sy ny aviako ny tiako resahana raha tany atsimo ny lalany lasa any avaratra indray rehefa miona am' Kristy rehefa mibebaka eo amin'andriamanitra ilaina izay zavatra izay mila fantarina izany satria mila mipaka eo amin'andriamanitra ny vavaka zay ataotsika zay tsika jery lehilahy anankiray zay nanao vavaka tsotra mahitsy ny eken'andriamanitra maneho vavaka maneho fekekeloka vavaka maneho fibebahana mahery vaika teo anatrehan'andriamanitra andeha ho jerentsika ny Lioka fa 8 ny andininy fa 13 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany Lioka 8 andininy andininy fa 13 kanefa mba apazava azy tsara dia ovakika ny tantara rehetra amin'ny andininy fa 7 sika manomboka ary Jesosy nanao fanoharana nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoko tena ho marina ka namingavingany hafa nisy roalahy niakatra teo akanjan'ny tempoly hivavaka ny anankiray fariseo ny anankiray mpamory etra ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitro misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny tsy marina mpijangajanga na tahaka io mpamory etra io azy vehivady indroisan-kerinandro aho mandony fahafolo-karena am'izay azoko rehetra aho fa ilay mpamory etra kosa nijanona teny lavitra eny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra kory fa nitehitratraka nanao hoe Andriamanitro mamindrafo amiko mpanota ry havana izay ny fanoharana nataon'i Kristy de ho Jesosy lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa no amarinina no ny anankiray fa zay rehetra manandra tena no ahetry ary zay rehetra manetry tena no asandratra inona ny tian'Andriamanitra ho tsapanao ny tian'Andriamanitra ho tsapanao de zao ny tenenanao sy ny anananao sentim-po hoe Andriamanitro mamindrafo amiko mpanota fa io tsy fekena amin'ny mahatoetra mahampanota io ny sakana lehibe ho atsika tsy hainao n'Andriamanitra ny antsotsika mitady ny vonjy sy fanampiana avy aminy io fotsika tsy manaiky io fanamarina tena atsika io
aoka ao anatin'ny vavaka ataotsika aoka eo amin'ny fiainatsika mba hanafanetretena anaiky fa mpanota sika mila ny Kristy ilay fahamarinantsika mba hitarika atsika ho ao amin'ny fahamarinany mba hanaisitra ny lambam-pahotatsika hitarika atsika handray ny lambam-pahamarinany Kristy marina zao mpanota izay ny tokony ao an-tsaitsika mandrakariva ary rehefa zay ny ao an-tsaitsika dia atsapitsika fa tsy mahavita na inona na inona dia manatona ny Kristy isika dia omeny Kristy famelan-keloka sasany Kristy amin'ny rano ary mivavaka zay ataotsika dia hoe ken'Andriamanitra satria fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy tady vavaka sy angataka zavatra tonga atsika ho latsaka amin'ny rendrarendra asika ho latsaka amin'ny friariana ho latsaka amin'ny avinavina tsy ame valim-bavaka ho atsika mihitsy Andriamanitra zay atonga atsika ho sahirana indray rehefa avy ao mba hitatana atsika ny valim-bavaka zay omeny fa mahafantatra zay mahasoa atsika eo Andriamanitra io ry havana aoka mba hanana ny toetra ny ty mpamoretra ity zay torotoro mihitsy ny fondy ary voapotsipotsitra ny fahotany ka nikeny teo mason'Andriamanitra le izy hoe Andriamanitra ô mamindrafo amiko mpanota mba ho mpanota mivavaka mangataka famindrapon'Andriamanitra daholo eny isika izay no fikasan'Andriamanitra ary teny tsotra ohatran'izay no natao vavaka ao amin'ny fanahy izany ao amin'ny fanahy masina mba nao vavaka ao amin'ny fanahy masina tahaka izany isika izay teny tsotra izay dia nahazoany valim-bavaka ho Jesosy hoe lazaiko aminareo izany lehilahy izany niditra tany an-tranony efa nao marinina noho ny anankiray tian'Andriamanitra ny anamarina anao tian'Andriamanitra ny anaiky anao ko amin'ity androany ity ty zao sotra ny fomba azotsika valim-bavaka maneke fa mpanota ianao tsy afaka mamonjy ny tenanao de mibeba zany hoe ilaozy ny fiainam-pahotana mangata famelan-keloka amin'Andriamanitra dia ahazo zavatra rehetra fikantrahana ny fanjakan'Andriamanitra anie zany raha ny olona rehetra anie manao izany dia ho tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra tanteraka ny tenin'i Kristy manao hoe ka tsy aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anamponao ny zavatra rehetra Matio 4:30 ny fanehiko amin'ity hariva ity ry havana dia ny anaovantsika fanandramana ny amin'izay hoe mpanota manatona an'Andriamanitra mivavaka izay eto eo aminy zavatra rehetra manetretena eo mba ny tana maherin'Andriamanitra Andriamanitra ny omba antsika ombanao ary hitany fiainanao ty hariva ity anaonao fanandramana ny amin'ny vavaka izay azo antoka fa omen'Andriamanitra valiny ary ahafahantsika mangataka araka ny sitrapony andesika hivavaka amagnanatsika ny fotoana indray mbola manandra vavaka eo anatrehanao zay Andriamanitra raha io satria tsapa araka ny teninao ny fitiavanao tsapa ny fahatsaranao tsapa ny famindraponao tsapa ny fitiavanao tsapa ny fahalemem-panahinao tsapa fa Andriamanitra velona ianao mahafantatra ny mombanay ka raha mivavaka teto izay raha nandinika ny zavatra rehetra momba ny vavaka dia mino somatoky fa amaly ny atahitaponay tsirairay avy ianao avelao ny elokay raha nandeha tamin'ny tsy fahalalana izay tamin'ny lasa ka nanaovanay vavaka mandefa ho any fotsiny fa mba ahazo fianarana kosa amin'izao sisa izao ka anaiky fa Andriamanitra marina ianao ary izay kosa dia mpanota mila manahaka ny Kristy mila miala amin'ny fiainam-pahotana mila mibebaka ny amin'izany dia mitahiny fiainanay tsirairay avy ary ampianaro sy tarilarana mba hangataka araka ny sitraponao izay dia ho avelanao ny elokay ary hovalianao ny vavakay
amin'ny anaranao jesosy no anirina nyvavaka amen. Eny ariavana dia misaotra an'andriamanitra antsika sady tanteraka ny fotoanantsika tamin'ity androany ity. Raha pitsy isika dia anaraka ny lohateny anankiray manao hoe mivavaka amin'ny finoana, mivavaka amin'ny finoana, ka dia samy manamboatra programa ary mangataka amin'andriamanitra mba ho tafahoana eto indray tsika rahampitso amin'io ataka izao. Andriamanitra ny hitahantsika amen.